Ny fanambaran'i Jesosy Kristy izay nomen'Andriamanitra azy mba asehony amin'ny mpanompony izay zavatra tsy maintsy ho tonga faingana, ary naniraka ny anjeliny izy hanambara amin'ny jaona mpanompony izay nanambara ny tenin'Andriamanitra sy ny filazana an' Jesosy Kristy dia ny zavatra rehetra izay efa hitany. Sambatra izay mamaky sy ny miaino ny tenin'ity faminaniana ity ka mitandrina izay voasoratra ao anatiny fa atombotra ny andro. Izao jaona, rahalahanareo sy namanareo amin'ny fahoriana ary amin'ny fanjakana sy ny faharetana ao amin'i Jesosy dia atao amin'ny nosy atao hoe Patmo noho ny tenin'Andriamanitra sy ny filazanan'i Jesosy. Voatsindry ny fanahy tamin'ny andron'ny tompo aho ka nahare feo mahery teo ivohoko toy ny feon'ny trompetra nanao hoe: izay zavatra hitanao dia soraty eo amin'ny boky ka ampitondray ho any amin'ny fiangonana fito, dia ho any Efesosy sy Smirna sy Pergamosy sy Tiatira sy Sardisy sy Filadelfia ary Laodikia. Amen. Ny soratra masina, ny soratra apokaliptika ao amin'ny Baiboly. Izany no lohahevitra izay ho velabelarina amintsika izao. Ny Baiboly izay fantatsika tsara fa misy boky 680 ny fitambarana, nosoratan'olona maro taminatin'ny vanim-potoana lava dia lava taon-jato maro, dia ahitana karazana soratra na hoe literatiora samihafa ihany koa. Ka maro izy ireny hitantsika amin'ny Baiboly, tahaka ny hoe ny tononkalo na poezia zany, tahaka ny bokin'ny Salamo, Obolana, Mpitoroteny zany. Ao koa ny karazana soratra na literatiora tsona hoe faminaniana, dia ireo tenin'ireo mpaminany nanoratra boky. Ao koa ny amin'ny filazantsara, ny epistily, ireny dia karazana soratra manana ny maizy azy sy mampiavaka azy. Fa ny anjarantsika izao dia ity lohateny hoe ny soratra apokaliptika ity. Ny drafitra izay ilazana hitantanana izao fampianarana izao dia hojerentsika voalohany ny amin'ny famaritana, izany hoe soratra apokaliptika izany. Faharoa, inavy ireo soratra apokaliptika voarakitra ao amin'ny Baibolitsika kristianina. Fahatelo, ina no kendren'ny soratra apokaliptika. Ny fahaefatra, ny votoatin-kafatra ambarana. Ny fahadimy, ny endrika mampiavaka azy na hoe amin'ny teny frantsay style littéraire zany. Ny fahaenina, ny fomba hahazona ny hafatra entin'ny soratra apokaliptika. Ary ny fahafito, manaraka mamarana dia ny fehiny izao fampianarana izao. Fampianarana izay kendrena tsy hihoatra ny 40 minitra. Ny teny hoe apokaliptika zany dia teny grika io, mpamary toetra zany na hoe adjectif qualificatif. Mialatsiny raha mampiasa teny vahiny mba azahoantsika azy bebe kokoa zany. Fampianarana moa zao dia iteny hoe apokaliptika io dia iray teny fianakaviana amin'ny antsoina hoe apokalipsy. Apokalipsy indray dia anarana na hoe nom, sy ny matoateny na verbe apokalipto. Ity matoateny ity apokalipto ity no fototra iangatsika. Io dia avy amin'ny teny anankiroa, dia ny hoe apo préposition zany, teny grika daholo zany, midika dia ny hoe miala na hoe avy any, venant de. Ny kalipto dia midika hoe manafina, manarona amin'ny voaly. Raha amin'ny teny frantsay zany dia ny hoe révéler, dévoiler, démasquer, découvrir. Ary raha amin'ny teny hébreu io kalipto io dia ny hoe gala, gala mampiseho. Ya teny fa tsy vahiny amintsika zany, tahaka ny hoe gala évangélique, fampisehoana
ara-pilazantsara. Ka ny apokaliptô zany dia ny hoe mampiseho, manala sarony, manala rakotra na voaly, mampiseho izay miafina toy ny hita ao amin'ny Isaia 6:9-7, Joba 20:7-20. Lazana koa ny hoe mampiseho mianjaanja, mampiseho mianjaanja. Ekosodosy 20:9-20, ary eo amin'ny Ezekela 9:13-9 milaza an'izany. Mampiseho na hoe faire apparaître ho hitan'ny olona ny fahadisoana iray. Ireo hiditra faharoatsika dia ny hoe ireo soratra apokaliptika ao amin'ny Baiboly. Santionany olazana amintsika zany Isaia 4:20-5:20, Isaia 4:20-5:20, Ezekela 7:30-7:30, Joela 7:4, Zakaria 7:7-7:4, Daniela 7:7-2:20, Matio 4:20, ary ny bokyny apokalipsy raha teo dia misy ihany koa ao amin'ny Tesaloniana 1:2 ny ary Petera 2. Ireo zany ahitana izany soratra apokaliptika izany. Ny apokaliptika dia manambara na hoe manala sarona ny zavatra ankehitriny sy ny amin'ny ho avy izay miseho amin'ny alalan'ny sary na marika manana hevitra ambadika. Misy tare marika ampiasaina, misy sary, fa ireny dia manana hevitra ambadika. Kanefa dia izao hoe ny soratra masina manontolo dia azo ambara ho apokalipsy avokoa na fanambarana, satria nahoana ny tenin'Andriamanitra dia manala rakotra, manazava ny sitrapon'Andriamanitra mba ho renin'ny olona. Romana 9:20-5:20. Milaza ny tsy ambaratelon'ny fikasam-pamonjen'Andriamanitra ny soratra masina. Amosa 7:7, Daniela 2:2-5:7 sy 2:20. Andriamanitra tenany dia manambara ny maha izy azy. Zay le hoe manambara, apokaliptô zany. Genesis 5:13-7. Andriamanitra dia mampiseho ny filazantsara amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay manao ny asa ministerialiny. Ary io le ambaran'i Jesosy hoe misaotranao Andriamanitra ray ozy, fa tsy nasehonao tamanantsaina sy nolokendry zany, fa nasehnao tamin'ireto madinika ireto, ilay asa lehibe, ilay sitrapon'Andriamanitra izay nafenina tany amin'ny testamenta taloha kanefa naseho ny ariary. Matio 1:20-5:20. Nanambara tamin'ny Petera ihany koa Andriamanitra fa Jesosy zanany no zanak'Andriamanitra velony, Kristy zanak'Andriamanitra velony. Tsy nofamandrano nanambara taminao izany, fa ny raiko izay any an-danitra hoy Jesosy mantsy an'i Petera. Petera ilay nilaza tamin'i Jesosy hoe ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona. Ny soratra apokaliptika dia manana izay fikendreny ihany koa, fa raha dinihina vetivety ny vanim-potoana tena nampiroborobo izany soratra apokaliptika izany dia tao amin'ny taonjato fahatelo mialohan'ny taona aotra izay nahaterahan'i Jesosy zany. Vanim-potoana nitondran'ny Jiosy fijaliana masy noho ny fampahoriana izay nataon'ny Grika tamin'izy ireo. Misy ny amperora Grika Antiochus Epiphanne izay nametaveta ny tempoly tao Jerosalema tamin'izao fotoana izany, ary nilaza ny tenany, naneriny Jiosy hanompo azy satria izy nilaza ny tenany ho Andriamanitra. Ny apokalipsy na fanambarana dia boky nosoratan'i Jaona apôstôly. Misy milaza hoe tamin'ny taona 70, misy milaza hoe teo anelanelan'ny taona 90 ka hatramin'ny 5:50. Fa ny azo antoka teny hoe
nandalo fisedrana fanenjena mafy ny kristianina satria ny amperora tamin'izany dia naneriny ny kristianina mba hivavaka iankohoka aminy, nanao ny tenany ho Andriamanitra ny kaisara Romana tamin'izany fotoana izany. Inona ary no kendreny izao soratra apokaliptika ao amin'ny baiboly izao? Izay kendren'ny soratra apokaliptika dia mitaona ny olona, ny kristianina tsy hiala amin'ny fanompona an'Andriamanitra. Koa satria olon'Andriamanitra no ampahoriny ny mpanohitra ny Kristy dia ampaherezina izy ireo, na ny jiosy zany na ny kristianina izany. Ny jiosy manokana dia nanana ireo boky apokaliptika izay tsy tafiditra ao amin'ny kanonany, ohatra amin'izany ny Enoka voalohany, testamentan'i Mosesy, Baroka faharoa, ny apokalipsian'i Abrahama. Io apokalipsian'i Abrahama io dia tamin'ny taona 70 ka hatramin'ny 700 taorian'i Jesosy Kristy, zany hoe faty amin'ny andron'ny testamenta vaovao. Ireo dia lazaina teny vahiny hoe pseudepigraphe, zany hoe tsy Abrahama na Enoka na i Baroka no nanoratra azy, fa nindramina izany anaran'olo malaza ny finoana tao amin'ny testamenta taloha izany hitondra ny anarany. Samy milaza izay hitranga amin'ny andro farany ny akamaroan'ny boky ny soratra apokaliptika, ary mamaofivofo bebe kokoa aza izay ambaran'ny soratra faminaniana ny amin'izany andro farany izany. Ankoatran'izany dia fikendrena voalaza dia ambara koa fa ny fikendren'ny soratra apokaliptika rehetra dia ny fiafaran'ny zavatra rehetra, fiafaran'izao tontolo izao, na mitsona amin'ilay teny teolojika hoe eskatolojia. Ary amin'izany dia toriana mazava ny fandresen'i Kristy ny hery ratsy rehetra. Ao amin'ny apokalipsy toko voalohany andiny voalohana teo izay nivakiana dia ny hoe fanehoana ny zavatra tsy maintsy ho tonga faingana, ary amin'izany indrindra no ampitandremana sy ampaherezana ny mpamaky mba hiorina tsara amin'Andriamanitra. Inona no votoatin-kafatra ambaran'ny boky apokaliptika? Ny akamaroan'ny hafatra entiny dia milaza izay tranga amin'ny andro farany ny fiafaran'izao tontolo izao, ary amin'izany no anehoana na anambarany ny tsy ambaratelon'ny planin'Andriamanitra ao amin'ny tantara dia ny amin'ny fandresena amin'ny farany. Ambara ny tsy ambaratelon'izao tontolo izao, na ny hoe kosmos, ny tany, ny planeta, ny abakabaka, ny kintana sy ny maro. Ary amin'izany dia isy ny fikorontanana lehibe, araka hitantsika ao Mateo toko 4:20, Jesosy tena nilaza azy ka hatramin'ny toko 5:20. Ny masoandro tsy hahazava, ny volana ihany koa, ary indrindrandrindra fa ny kintana hiraraka. Ozongozonina ny herin'ny lanitra, zavatra mahatahotra, fikorontanana eto amin'izao tontolo izao mialohany fiafaran'ny tantara. Izany no endrika anankiray anehoana votoatin-kafatra entin'ny soratra apokaliptika. Izany soratra izany dia tsy mivaona amin'ny teny faminaniana izay ambara amin'ny mpaminany, fa zao ny endrika anambarana ny planin'Andriamanitra ny ova kely. Milaza izy fa tsy mandao ny vahoaka ny Andriamanitra, ary ny famonjenana mpanantenana dia tsy maintsy ho tonga tsy ho ela. Koa dia manindry mafy ny mahatsitoa an'Andriamanitra ao amin'ny tantara, mandritry ny tantara ny mpanoratra ny apokalipsy. Efa nanoritra taloha ela be ny amin'izay ho tonga Andriamanitra, ary tsy maintsy ho tonga amin'ny fotoana voatendry ny fiafaran'izao tontolo izao. Ny herin'ireo fanjakana ety an-tany, ireo azina hoe antikristy na mpanohitra an'i Kristy, tsy izy rehetra akory, dia mbola voafetran'Andriamanitra sy feheziny avokoa. Ary dia mitaona ny mpamaky hibebaka ny mpanoratra, hivavaka sy hifona, hiavao amin'ny fitondran-tenany. Avy any an-danitra ny famonjena amin'ny andro farany, ary mahenika izao tontolo izao
izany famonjena izany. Hisy ny famoronana ny lanitra vaovao sy tany vaovao. Datsika amin'ny boky ny Apokalipsy zany reny Misaia ihany koa. Indro avaosiko ny zavatra rehetra ho Jehovahandriamanitra. Ho levona tsy ho hitantsony ny endriky ny faharatsiana sy ny fahoriana rehetra ireo antikristy, ireo mpanohitra an'Andriamanitra. Fa isy ny fitsanganany tena maty, ary io natateraka ny fanjakan'Andriamanitra izay isolo ireo fanjakambe na ny empira ety an-tany izay nampahory ny olon'Andriamanitra, indrindra fa ny jiosy izany sy ny kristianina. Ary amin'izany dia ho voaheloka ireo mpampahory ny Israely, tsy ho vonjena ireo izay tsy mibebaka, raha toa kosa ka ahazo famonjena miaraka amin'ny Israely marina niahatra tamin'ny finoana, ny jentilisa izay nanatona ny Jehovahandriamanitra. Ao amin'ny Isaia 40 ahitantsika izany. Manamarika ihany koa ny votoatin-kafatry ny soratra apokaliptika dia misy vanim-potoana roa, dia ny hoe andro ankehitriny sy ny andro ho avy ambarany eo. Ny andro ankehitriny dia antsapana ny herin'ny ratsy izay manjakazakatra izatraiza, ny rehare mampahory ny olon'Andriamanitra. Fantatsika tsara mandraka ankehitriny zany fitombon'ny herin'ny ratsy izany. Dia ny vanim-potoana anankiray dia ny vanim-potoana amin'ny ho avy aorian'ny fitsakana ny tena maty zay hanjakany fitondran'Andriamanitra sy ny fandresen'Andriamanitra tanteraka. Matio 4:20, Marka 7:10, Lioka 1:20 zay ambaran'i Jesosy sy ny testamenta vaovao kosa dia zao: efa miandoha ny tamin'ny nahatongavan'i Jesosy tetỳ an-tany ny andro vaovao, indrindra fa ny teo amin'ny fahavitany ny fanavotana teo amin'ny azo fijaliana, ny fahafatesany, ny fitsanganana tamin'ny maty, ny fidinany fanahy masina tamin'ny andro Pentekosta, manambara ny andro vaovao ireo. Na dia mbola ety an-tany azy isika, na dia mbola miady amin'ny ratsy, dia zao efa misantatra ilay andro vaovao. Ary ambaran'ny Paoly apôstôly zany manao hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taroa, efa misantatra ilay aionana hoe andro vaovao, toe-piainana vaovao ny kristianina, na dia mbola ao ihany aza ao anatin'ny mahampanota izay vonoina amin'nena sy ny fibebahana isan'andro. Izao koa ny tsara ho fantatra, na dia samy soratra apokaliptika aza, ny soratra apokaliptika ao amin'ny testamenta vaovao dia manana ny Jesosy Kristy ho ivony sy fototry ny afatra entiny, na kristocentrika ilazana azy. Ireo apokaliptika jiosy dia milaza ny amin'ny andro farany, manjavozavo ny amin'izany fanambarana an'i Jesosy. Fa aty amin'ny testamenta vaovao, indrindra fa ny boky ny Apokalipsy izay boky diniantsika amin'izao isan-taona izao, sy ilay ten'Andriamanitra novakiana tamintsika teo, 1:2 ka hatramin'ny 7 ohatra, dia manambara ny Jesosy ilay votoatin-kafatra. Ary eto amin'ity 1:2 ity, tsy Jesosy no lazaina, fa Jesosy mihitsy no tompon'ny fanambarana ary manambara ny afatra omena anjaonina mpanoratra. Mametraka ary ny asan'i Jesosy ho zava-dehibe, ny fisiny ho amin'ny hoaviny izao tontolo izao sy ny fiafarany, ny soratra apokaliptika ao amin'ny testamenta vaovao. Faefatra, manaona ny endrika mampiavaka, na ny hoe style littéraire ny soratra apokaliptika. Mampiavaka azy ny fampiasana marika, na hoe symbole, toy ny tarehimarika 7, 10, 3, 990 sy 900, 774 Israel ohatra. Misy koa ny sary, lazaina amin'izany tahaka ny hoe bibidia na ny tandroka izay manana ny heviny ireny. Ary no loharano zany dia saika hita ao amin'ny testamenta taloha avokoa. Ireo zany dia tsy zava-baovao ho an'ny mpamaky tamin'izany fotoana zany, fa amintsika ankehitriny dia manahirana antsika ny mandinika izany. Fa ankoatra izay dia miresaka momba ny nofy na fahitana, vision ihany koa ny soratra apokaliptika,
araka izay nivakiana tamintsika teo voalohany dia ny fahitana izay nasehon'Andriamanitra tamin'ny Jaona apôstôly, fahitana tany an-danitra, ohatra tahaka ny amin'ny hoe ny seza fiandrianan'Andriamanitra rehefa notsindriny ny fanahy masina izy, ary izany dia mifantoka amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra any an-danitra voalohany indrindra ampitain'ny anjely zany. Ny boky ny Apokalipsy sy ny Jaona dia milaza ny fahitana samihafa hitan'ny Jaona apôstôly, tsy mamorona fa zavatra efa fantatry ny olona andavanandro ny mpanoratra ary ampiasainy afantarany izay afatra tiana ambara. Misy zany ireo tao amin'ny kolotsaina jiosy na grika azafady na tatsinanana ireny dia efa fantatry ny olona nanoratana izany hevitra izany ka nampiasain'ny mpanoratra izany mba homora ho azo ihany koa. Ny literatiora apokaliptika dia mampiasa teny io iaho symbolika ihany koa mba ho takatry ny mpamaky ny hevitra. Azo raisina amin'izany ny hoe fiangonan'Andriamanitra, midikany amin'ny hoe fanaovan-jiro 7 ao amin'ny toko voalohany 2:20 zany. Ny rano izay ipetrahan'ilay vehivavy janga dia ilazana ny olona sy ny vahoaka ny firenena samihafa fiteny. Ao amin'ny Apokalipsy toko 7:20 ary ao amin'ny Apokalipsy toko 2:20 makasika ny amin'ny hoe ny efajoro mirefy 2,000 Israel stadio na 204 kilometatra ny alavany, ny sakany, ny ahavony, dia tsy milaza toerana geografika ao Jerosalema akory zany, fa mampahatsiahy ny mpamaky ilay masina indrindra ao amin'ny tempoly izany efajoro izany. Ary zany dia ilazana ny Jerosalema vaovao, efajoro iaonan'Andriamanitra amin'ny vahoakany, amin'ny fitiavana sy ny famelan-keloka. Ny apokaliptika ihany koa dia endritsoratra miezaka manazavana hoe mandika, interprété zany, tamin'ny fotoana efa lasa ela ny fanambaran'ny mpaminany, amboariny zany ho amin'ny faminaniana taloha zany, mba ho miendriky ny fahatanterahana sy mampahatsiahy ny zavatra mbola ho avy. Ratsona dia ny hoe mandika ny hevitry ny teny faminaniana izay efa nitsahatra ela izy tamin'ny fotoana izay mbola andrasana amin'ny fahatanterahany. Raha ohatra maka ohatra isika ny amin'ny hoe ny mpaminany mpitory-teny dia milaza zavatra hitranga amin'ny ho avy amin'ny ankapobeny, toy ny amin'ny hoe hiavian'ny fanjakan'ny Mesia, Isaia toko 5:5 sy ny 9, dia lazainy ao ny amin'ny hoe fanjakan'ny fahamarinana sy ny fiadanana. Fa ny soratra apokaliptika dia manazava antsipiriany bebe kokoa izany hoe fanjakan'ny Mesia misy fiadanana sy fahamarinana izany. Dia ambarany soratra apokaliptika zany ao amin'ny Isaia toko 5:20, 7:20, toko 9:20, 2:20 ny amin'ny hoe tany vaovao sy lanitra vaovao. Antsoina hoe faminaniana apokaliptika io. Misy ny amin'ny hoe ho vokatra ny lohasaha rehetra, Amosa toko 7:1-2 ka hatramin'ny 5:20. Ao Jerosalema no fohiben'ny fanjakan'Andriamanitra ka hitanjozotra ho andry ny olona amin'ny ho avy, dia ny jentilisa zany. Mariky ny soratra apokaliptika ihany koa ny fampiasana anaran'olo-kafa, anarana indramina, izay le hoe pseudonymy, indrindra ireo olo malaza tany aloha tany ampitondraina ny anarana izy ireny ny anaran'ny boky, ary tsy anaran'ny olona ihany fa anarana tanàna ihany koa. Maka ohatra ny amin'ny hoe Babilôna, anondrona any Roma tamin'izany fotoana izany. Babilôna izay fantatsika fa fanjakana nambabony Israely, nampahory ny olon'Andriamanitra. Fa tamin'ny andro izay nanoratana ny bokin'ny apokaliptika ihany koa dia nisy izay nampahory ny
olon'Andriamanitra kristianina dia ny tao Roma izany. Ka raha mamaky ny olona hoe Babilôna dia tsy ilay Babilôna tamin'ny andro fahababoana fa i Roma zany. Apokalipsy toko 4:10 andininy fahavalo, toko 7:10 andininy faharoa, fahafolo, fa 1:10. Ilazana ny fanjakan'ny antikristy izay enti manondro any Roma mpanenjika ny fivavahana kristianina tamin'izany fotoana izany. Dia raha raisina ihany koa ohatra eo amin'ny bokin'ny Daniel, boky apokaliptika ihany koa toko 1 dia izao lazainao ny amin'ny Nebokadnezara tamin'ny andro fahababoana fa ny tiana hotondrona dia ny Antiochus Epiphanina izay nampahory ny Jiosy. Isany nanoratana ihany koa moa ampatsivina kely ny boky apokaliptika izay ny roborobony dia taonjato fahatelo talohan'i Jesosy Kristy. Io taonjato fahatelo, taonjato telo mialohan'ny naterahan'i Jesosy io 300 taona latsaka dia efa nitsahatra ny faminaniana. Zany hoe tsy nisy intsony mpaminany irak'Andriamanitra hampatsiaro hiteny amin'ny olona ny sitrapon'Andriamanitra. Kanefa tao anatin'izany vanim-potoana izany no nahavaivay ny fampahorianan'ny Jiosy. Ny soratra apokaliptika dia nanana ny lanjany lehibe tamin'izany, nanambara nampiorona ny finoan'ny olona, manambara ny fiainako avy, ny iavian'ny farany, andresen'Andriamanitra ny fanratsiana, ny fahavalon'ny Jiosy tamin'izany fotoana izany. Fahaenina, ny fomba azahoana ny afatra entin'ny soratra apokaliptika. Ny fomba azahoana ny afatra entin'ny soratra apokaliptika. Raha maka ny ohatra bokin'ny apokalipsy isika, mamaky tsy akojanona io bokin'ny apokalipsy io, toko 2:20 milamina tsara, dia tokony atsikatra ireto hevitra lehibe ireto. Dia voalohany indrindra dia izao: ny herin'Andriamanitra tsy toa, ny hery sy fahefana, herin'Andriamanitra ray zanak'afany masina hatretỳ tany hatrany an-danitra, tsy misy hery mahatohitra azy. Voalaza koa fa Satana sy ny firongony dia manohitra an'Andriamanitra sy ireo izay mivavaka amin'Andriamanitra. Ny fiverenana Kristy indray etỳ an-tany hamarana ny zavatra rehetra, indrindra fa ny faharatsiana, dia hita ao anatin'izany. Hoelohina Satana sy izay rehetra manaraka azy dia ny bibidia sy ny mpaminany sandoka izany. Ho amin'ny fahasambarana mandrakizay kosa, ireo maharitra amin'ny finoana miaritra amin'ny fanompona an'Andriamanitra. Tsy milaza ny fotoana marina ny ahatongavany farany ny soratra apokaliptika na ny bokin'ny apokalipsy, noho izany tsy azo atao ny manao kajikajy ny amin'ny hoe amin'izao daty toy izao no ahatongavan'i Jesosy, fa efa nisy betsaka nanao izany fa voafitaka. Milaza ny tantaran'ny fiangonan'Andriamanitra sy ny tantaran'izao tontolo izao mandritra ny vanim-potoana ela hatramin'ny fiafarany ny bokin'ny apokalipsy. Milaza ny amin'ny bibidia izy. Bibidia moa dia ilazana ireo mpitondra ara-politika izay manaiky ho ataon'ny Satana fitaovana hampahory ny olon'Andriamanitra na ny kristianina izany. Mety iovaova zany bibidia izany, na iza mpitondra mifandimby eo amin'ny tantara mampahory ny olon'Andriamanitra dia tondrona bibidia. Noho izany tsy azo atao no milaza hoe tsy maintsy izao na tsy maintsy izao, fa arakaraka izay fisehoany zavatra izany. Tsy azo atao zany manindry ila rehefa mamaky ny bokin'ny apokalipsy toy izany isika. Na dia ho an'ny fiangonana fito voasoratra azy ny bokin'ny apokalipsy, dia natao an'ny fiangonana rehetra ihany koa mandritry ny tantara fiangonana kristianina ny bokin'ny apokalipsy satria samy manana ny fahalemena ny fiangonana tsirairay. Ny ady tsy hita maso, akoatry ny hita ny masontsika izany, amin'ny maizina sy ny mazava izay ataon'Andriamanitra sy Satana, dia tsy midika koa zany hoe tsisy idirantsika ankehitriny, fa ny herin'ny ratsy dia mianaka traisatraisa ary mampiasa ny olona zay azo ampiasany izy. Raha fehezina ry havana ny amin'ny hoe soratra apokaliptika dia izao: soratra manana izay mampiavaka azy izy, manana ny lanjany malokana,
ao amin'ny baiboly. Fa na dia toa sarotra azy ny fahazahoana azy, mety isy hampatahotra izay ambarana noho ny fisian'ireo fahitana sy ny toe-javatra misy ady, dia tsy tokony hampahalaina antsika, hahaketraka antsika ny hamaky ny boky Apokalipsy, satria ny fanahy masina dia hanazava ny saintsika mandrakariva hahalala ny marina. Na atao hitondra fampiononana, fampaherezana ho an'izay mino anaty fanenjehana ny soratra apokaliptika. Tanjona dia izao, mba tsy hivadihana amin'Andriamanitra na inona fisafoakan'ny Satana, ka hanohitra an'Andriamanitra sy ny manaraka azy ny herim-po verimaina izany rehetra izany, satria ny soratra apokaliptika dia manindry mazava ny herin'Andriamanitra tsy toa ao amin'ny Apokalipsy 4 zany. Ny soratra apokaliptika kristianina dia mbola manindry ihany koa ny amin'i Jesosy Kristy ho mpitsara sy tompo. Izy no misolo antsika mpanota teo anatrehan'Andriamanitra, fanavotana teo amin'ny azo fijaliana, Apokalipsy 4:5, ka any azo antoka hitondra famonjena ho antsika. Apokalipsy 4:1-7 ka hatramin'ny 20. Izy no mpiaro ny fiangonana, ny fahamboniny araka izay voalaza ao amin'ny 2:20 izay miseho amin'ny fisandratany, dia izy ilay mitaingina ny soavaly fotsy izay manambara ny fandreseny ny fahefana rehetra, dia ny fahefana ratsy izany. Na dia toa mampatahotra azy ireo loza telo lehibe ambarany 9 sy ny 7, 9 ka hatramin'ny 11, 15 ka hatramin'ny 19, dia tsy tokony hanahakory isika kristianina, fa efa nasiana tombo kase isika ao amin'ny 7 any Jesosy novidiny tamin'ny rano. Ny loza izay voalaza ao amin'ny boky ny Apokalipsy dia manambara ny fahatezeran'Andriamanitra, manana dikany roa zany. Ny voalohany dia izao, ny fankalan'Andriamanitra ny ratsy, ny faharatsiana ka tsy maintsy levoniny, ary ny faharoa ny hevitry ny loza izay fahatezeran'Andriamanitra dia ny mba hahatonga ny tsy mino hibebaka hiala amin'ny fahotany, mba ho voavonjy izy azy famelan-kelo. Tsy hahakasika ny mino, tsy hahakasika ny mino ny loza izay mitranga. Aoka ny olo-mino tsy hivadika amin'ny fanomponan'Andriamanitra marina, satria raha tsy naharesy an Jesosy Satana dia mampiasa ireo bibidia, mitondra ireo politika tsy mino sy ny mpaminany sandoka izy, izay samy manery ny kristianina iankohoka aminy. 2:2-10 ampahirezana antsika ny hoe aoka ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao dia omeko anao satroponahitra fiainana. Ny fiankohofana amin'ny sampy na olombelona zany, vola, ny devoly, ny voninahitra dia toy ny fandaozana any Kristy sy ny fanavotana izay ny tanterahana, ka dia toy ny misafidiny ho any amin'ny fahaverezana ny olona izay efa nahazo ny famonjena. Aoka ary ho mahatoky ilay ora voatendry handraisan'ny Kristy ny fanjakana tanteraka isika, ka amin'izay fotoan'izay ho samborina Satana. 7:20 izay tsy mivadika fa maharitra amin'ny fanarahan-dian'i Kristy no iaina ao amin'ny fahasambarana mandrakizay, fahasambarana tsy misy faratsiana intsony, tsy misy alahelo, tsy misy ota intsony. Ho n'Andriamanitra voninahitra hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Ivavaka isika. Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, misaotra anao zahay raha mbola nomenao ity fotoana ity nanazavanao taminay ireo soratra apokaliptika ao amin'ny baiboly. Matoky izahay fa ny fanahinao masina mbola hanazava bebe kokoa hatrany ny fosiny sainay, azonay iorina amin'ny teninao. Ianao ilay Andriamanitra velona miasa amin'ny tantara, ianao Jesosy ilay alfa sy omega, mbola tsy toa sy mpiandry tsara mahatra mandrakizay. Ianao reriany eny no iankohofanay, ho tomponay, satria efa naneho ny fahasoavanao taminay ianao ary tsy nanosom-potanana anay. Ampirisio ary ny fiangonana kristiana rehetra hitory ny filazantsaranao, tsy homenatra ny filazantsaranao, fanambara izany, satria anao ny fotoana rehetra, anao ny voninahitra, ny fanjakana hatramin'ny taloha indrindra ko mandrakizay. Misaotra indrindra Jesosy eo. Amen.